Fanana nateraka fivoriana tetsy amin'ny hotely Colbert tetsy Antaninarenina mofo androany ny ampahany amin'ireo kandida efa nametraka ny taratasy filatsahan-kofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nisy indrindra ara ny fanapahan-kevitra no raisina izay navoakan'izy ireo vola ravoavy sy tsiry rakotarzan adrany. Kandida sivy efa nametraka ny antota taratasy filatsahan-kofidiana no indraindray feo androany ny tokony hanajana ny tety androm-pifidianana. Anisany nanao sy ny fanambarana ny raisana Andriamatoa Ajo Andriany Anarvelo, Ramatoa Sara Georges, Jean-Pierre Rakoto, Dr Brigitte Samuel, Julien Razafimanazato, Général Camille Vital, Monja Roindefo, Joseph Martin Randremampion ary Roland Ratsiraka. Ny fifidianana zany amin'ny lalàna fifidianana averina amin'ny fahefana izay anaovana safidianany ny hoavina zay zany zava-dehibe indrindra endrika izay hoe tsy maintsy atao fifidiana toanana ny senita amin'le calendrier efa napetrany izay ataony présidentielle amin'ny 9 jolay dia manaraka an'izany législative miaraka amin'ny deuxième tour misy izay zany ka ino moa izy dia hoe ny vahoaka malagasy ny mpandrara ny fianakaviam-pirenena dia mitaky an'io ary tsisy atakandro hoe tsy maintsy tanterahana amin'ny 9 jolay mba isiany fampandrosoana tena izy mba hitsinjovantsika filaminana maharitra dia hoe atao aingana io fifidianana io ary izay fanotokodon-tsaina amin'ny vahoaka zany dia zavatra hafa zany fa io zany fanambaranay kandida sy resotena zay nanatrika eto ary zavatra tena tiany vahoaka fa hitanareo fa ilainy zareo io. Ireo kandida Nivory androany teny amin'ny hotely Colbert dia nanao antso avy amin'ny hery rehetra eto amin'ny firenena, ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena, ny gouvernement tafampiraisa-pirenena, ny senita, fiarahamonim-pirenena, mpandrarary, ny mpifidy mba hiaro ny foto-kevitra ny tokony hirosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tanterahana ny 20 jolay ho avy izao.